Zavatra fiamenana. Fanarana arahanao eto amin'ny andramotra izao sy akiradio. Isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 7 sasany alina ora eo. Mivavaka fiamenana. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Kolo Salama mivady sy ny groupe izay mahalesy. Anganesanao toroteny sy fampahelezana. Mivavaka fiamenana. Mivavaka fiamenana. Sambatra izay mbola miaino ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo amin'ny lambaravarana. Ny alohan'ny fiamenana amin'ny alina ny maso mba hisaisaiko ny teninao. Zavatra fiamenana. Zavatra fiamenana. Alléluia, amin'ny fifanina lehibe indray lasina vamalala no mbola ihaonana amintsika tsirairay avy indray izay tonga tratranjo eto amin'ity androany ity anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao ny akiradio ary ampikamana ato anatin'ny groupe izay maharesy dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy izay tratranjo ilay tokantrano any dia fiadanan'ny tompony amintsika tsirairay avy matoko sy mino fa ifampahireto indraytsika amin'ity androany ity. Raha androany ianao vao tonga miaraka aminay dia teny aminao hoe tsy kisendrasena akory nahatongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao. Alleluia. Ka dia mahareta hatramin'ny farany dia tahin'ny tompo isika mianakavy. Andraso aloha fa Alleluia. Zay fanety. Dia tahin'ny tompo tonga soa daholo andalotsika mianao zavatra andalotsika hivavaka hametraka an'ity fotoana teo mpiara-tanin'Andriamanitra dia avetsika ifampiaraba anonona tsodrano dia ifampirary soa dia arabaina anatratr'izao sabata masina zao fifanina lehibe ho anahy mihitsy mahita antsika tsirairay mifankahita eto indray tsika dia tanindrazao sabata masin'i Jehova izao dia midira amin'ny fitsarana mahafinaritra no sabata fifaliana, no sabata fitsarana, no sabata feno fanatrehan'Andriamanitra, no sabata fananganana, no sabata tena hoe famelomana ny fanahinao androany famangin'Andriamanitra ny tokantranonao ity anio tika dia tahin'ny tompo sika rehetra ivavaka ary sika andao ampandrosika nanambavintsika Sylvie. Alléluia. Nanambavintsika Sylvie no hitondratsika anatin'ny vavaka fanomboana androany dia avetsika izara-tsodrano. Nambavy Sylvie anao ny fitenenana. Tahin Jesosy pastera dia manona fiadanan'ny tompo amintsika rehetra dia mbola iara ivava faritsika ny mboantsika amin'ny fotoana. Ry tompo Andriamanitra ray amezina an-danitra tsara indrindra mbola faly misaotra midera mankalaza manome voninahitra ny anaranao izay. Misaotranao izay Jesosy malalo mpanono fitiavanao famindramponao Jesosy narovanao nandritra ny tontolo andronay ary mbola tafavory eto indray amin'izao alina izao. Ifonanay Jesosy raha nisy zavatra nataonay tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao mamindrafo aminay mamelany helokay. Aoka leranao sarobidy Jesosy malalo hanadio anay. Kehitriny Jesosy malalo raha tonga eo ny mpanomponao hitondra ny teninao Jesosy ianao hanendry ny lelany mba ahafahany hampita ny hafatra ao aminay tsirairay avy. Ary izay mpiaino koa Jesosy malalo atao mpiaino mpakatoa fa tsy mpiaino mpanadino mba hiraikitra ao am-ponay Jesosy ny teny zenty ny mpanomponao ary mbola ho tonga eo koa pastera melabelatra izany Jesosy aoka ianao hanendry ny lelany Jesosy malalo mba ahafahany hampita ny hafatra ao aminay tsirairay avy. Aoka Jesosy malalo ny fanahy masinao hidina ho aminy Jesosy malalo ahafahany hampita ny hafatra ao aminay.
Ary raha misy koa Jesosy malalo eny an-dalana maniry hanaraka izao fandaharana izao, ianao hanafaingana ny din Jesosy malalo mba ho tonga soamantsara ary hanatrika izao fandaharana izao. Ary ny fitaovana rehetra izay ampiasainay koa Jesosy malalo, raha koa fanay amin'ny leranao sarobidy Jesosy malalo mba tsy ho tapatapa ary tsy henjakany ny fanahy ratsy Jesosy tsy henjaka ny herin'ny ratsy amin'ity fandaharana ity, mba handay soamantsara ny connexion ny fitaovana rehetra izay ampiasaina Jesosy malalo. Ary tonga eo koa ny mpanomponao hitondra mivavaka ho an'ny firenenay Jesosy ahoaka Jesosy malalo hiatra amin'ny firenenay izay vavaka sandratra eto amin'izao alina izao. Ary raha misy Jesosy mbola maso nefa tsy voateny ny vavanay Jesosy ahoakanao hanomeno, ianao hampita izany aminay tsirairay avy. Apetrako eo am-pelatananao feno izany vavaka izany. Misaotra raha io. Halleluja. Amen. Alleluia. Mankasitraka ninanao rena vavy Sylvia tamin'ny vavaka mamy. Andriamanitra manaka fahasoavana ne maro fitianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo rana vavy Sylvie. Raha isoarany tsodrano dia fampiarahapitsika. Isaia 2:1-4 no tsodrantsika androany. Isaia 2:1-4 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ino ny mpanompoko izay nitatandriko, dia ilay voafidiko sady sitraky ny foko. Napetrako tao aminy ny fanahiko, amoaka tsipika ho an'ny jentilisa izy. Tsy antsoantso izy na nandratra ny feony, nanao izay andrenesana ny feony eny an-dalana. Tsy tapahiny ny volon-taratorotoro ary tsy vonony ny lahin-jiro manetona. Amoaka izay tena rariny tokoa izy. Tsy ho reraka na ho kivy izy mandra-panora ny rariny amin'ny tany ary nosy hiandry ny lalàny. Halleluia. Faminaninany amin'ny Jesosy moa zany, Jesosy ilay mpanompo lazainy eto fa androany dia mba maha-kristianina antsika mpanaradian'i Jesosy dia raha nandray izy tahaka ny rano midina avy any ambony ihany io, raha tonga tamin'i Jesosy zany teny zany dia mba ho tonga aty amintsika ihany koa izay taranany eo amin'ny Jehovah Andriamanitra izay mpanaradia azy sy mpianany ihany koa. Halleluia. Dia tanteraka aminao ane zany dia tsy horerina kivy na ho ketraka ianao ary ianao dia moka tsipika ho an'ny jentilisa, ny tsipika anao mivoaka ho an'ny jentilisa, mivoaka ho an'ny fahavalo. Ianao tsy hamoahana jana tsipika fa ianao mamoaka. Halleluia. Amin'ny anaran'i Jesosy tanteraka amintsika tsirairay avy zany dia raha isoarany tsodrano rana vavy Kadaka Malala France, Rosemina France, Ikirandrena Soly Madagasikara, Erika Rako France, Kotanela Belgique, Asany Apôstoly Madagasikara, Tina Rakoto Arzaka, Arabentsika Tina Rakoto Arzaka, anniversaire Albatisany androany. Dia mirary soa maretatra amin'ny farany Tina Rakoto Arzaka dia mirena tsara aza miova ho ny ten'Andriamanitra dia aza velisiaka ny satroboninahitra ao fa betsaka ny tehaka an'izany dia volo tehaka an'izany dia aza manaiky. Dia rary soa ny Tina Rakoto Arzaka efa anniversaire Albatisany androany. Telo taona angamba izy raha tsy diso safiro moa izay zoky Tina Rakoto Arzaka azafady. Halleluia. Merci bien an'izany Arabie Saoudite, Bersava Koweït, Angèle Pagès France, Ingrina Rodriguez Arabie Saoudite, Nathalie Marie Charline Madagascar, Artisanat de Madagascar France, Bersava Koweït, Marie-Jo États-Unis, Marina Tena Canada, Someo France, Miriam André Malala Allemagne, Thierry Berthelot France, Arsotolotra Madagascar, Jesosy Pandresy Madagascar, Tody Noeline France, Tina Rakoto Arzaka France, Jessica Vadici France, Lovely France, Aimé Manambotso France, Noélie Fanto France, tonga soa daholo. Merci be an'izany Arabie Saoudite, Erika Rako France, Nathalie Marie Charline Madagascar, Lovely France, Tsisy Saolina Tina Rakoto Arzaka, Yama Koweït, Razana Soa Sylvie Koweït. Alléluia. Yama Koweït, Ingrina Rodriguez Arabie Saoudite, efa taona androany ny batisa fa tsy telo taona. Efa taona androany. Halleluia. Tadidiko mihitsy anao batisa anazy io fa tena langa antsika tamin'ny batisa azy niditra tao anaty rano tao. Kotanela Belgique, Artisanat de Madagascar France. Tonga soa isika rehetrarehetra tahin'ny tompo daholo ane. Hiditra amin'ny fijonava volombelona ary isika. Efa fiainantsika ny mijoro vavolombelona, fiainantsika manome voninahitra an'Andriamanitra. Inona ary nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao androany? Inona ary ny fahasoavana nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao androany? Ny amanokana dia teraka tamiko mihitsy hoe omeko ny mahalalako izany na dia matory azy izy ozy. Halleluia. Ingrina Andrena Soly France,
satria dia zao misy fitahian'Andriamanitra niditra ho azy zany, zay lanjerijery banque en ligne dia halleluia tampotampokeo misy fitahian'Andriamanitra. Tsy hita ho ady adino hoe taiza ary ty ahoana ary ty fa tonga dia misy fitahian'Andriamanitra niditra ho azy zany tao amin'ny banque tao ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Mitahantsika Andriamanitra dia hitahiny tompontsika rehetrarehetra. Na zay ny ijoroko vavolombelona sy ny tontolo herinandro zay nitahiny nitahiny ny tenanay ny tokantrano, ny ankonana, ny vady aman-janako tsy nisy narary tamin'ny eny aman'ity salama tsara, nanako hoanina foana maraina atoandro hariva raha mbola ninona goûté ary mbola nomeny, halleluia. Te hisotro jus nomeny, te hisotro rano nomeny, tsara Jehovah ry havana anjaranao ndray zao. Andao anao antiry tsika mba hanao hira amin'ny teny anglisy iray tsika androany. Rinizana izy hira amiko an'ity iray ity. Andao averintsika ao an'Andriamanitra ny voninahitra. Izay rehetra nysotranina tamin'ny aretina, izay rehetra natsiaro hoe tena tsikamboty, izay rehetra natsiaro hoe tena nitahiny ny tompo, izay rehetra natsiaro hoe tena narovan'Andriamanitra na nisy fananganana tamin'ny fiainanao nandrisana iny eny aman'iny zao tsika tonga eto mifankahita eto, halleluia. Zava-dehibe nge zany ravana ka andeha ataontsika tery ty andeha hanandratantsika an'Andriamanitra, andeha ametsika an'Andriamanitra dia tena andao atolotsika ho azy avokoa ny voninahitra, atolotsika an'Andriamanitra amin'ity raha mahafinaritra be. Atolotra mpitiavana be anareo ity raha ity halleluia, amen. Rato mihitsy ny taranao tokantrano any dia isoran'Andriamanitra rehetra izay natao tamin'ny teny zavatra toko fa betsaka ny zavatra azona isorana azy.
Halleluia. Anisan'n'ira tena mahakasika ny foko inira zay natolotra anao iny androany. Reny zavatra rehetra nyteneniny teo reny dia nisitraka an'ireny rehetrarehetra reny zao mpanomponareo zao. Halleluia. Meny ny sahaza nalainy avy any amin'ny fotaka amandrevo notafiny ny voninainy napiny tamin'ny fiainana nataony zay nety. Halleluia. Nositranony tamin'ny arety rehetrarehetra. Halleluia. Dia tena hoe aokasika rehetra tsapan'izany fa tena hoe nanaovan'Andriamanitra zavatra ngezabe sika teo amin'ny fiainantsika ravina rehetra. Tsy tokony hatoloantsika mandrakizay fa isan'andro sika dia tokony asika matsiaro an'ireny dia atsiaro isotra an'Andriamanitra sy iderazo foana tamin'izay rehetra nataony. Ka dia tainy tompontsika rehetra zao sika maky fijona vavolombelona afangafangantsika hoe marina tiana hoe isaon'Andriamanitra na metombonandro fanomeravantsika rehetra tratra sabata. Hoy izy kitody hoe voninahitro n'Andriamanitra ihany fa nomeny tombonandro izay menakavy no nomeny fahasoavana sy fitahiana ary nahatratra izao fiatombohan'ny sabata zao. Halleluia. Amen. Mban'ny sabata zo kitody hoy izy kisomeva tiraina Jesosy malalina tompony sabata fa vita somatsara ny tontolo andro, vita somatsara ny enemana hiditra sabata masina nahazo fahasalamana trany tsy nahay vaovao ratsy mbola velonayna somatsara isika menakavy tonga eto tsara anao Jehovah ray malala tompony sabata. Halleluia. Amen. Tsara Jesosy. Omely sobe anjany misaotra Jesosy mbola nomeny tombonandro androany fa natratra izao sabata masina izao. Amen. Halleluia. Sabata tsika menakavy hoy zokilovy hoe misaotra Jesosy malala ary averiko anao ny voninahitra sy ny dera fa mbola narovanao nanisan'ny enemana izay nombanao hatrany ary mbola nataonao natratra izao sabata masina izao. Halleluia. Amen. Tonga soa fizazana miadana. Thierry Berthelot, Thierry Berthelot. La journée s'est très bien passée. En congé aujourd'hui, j'ai pu me reposer un peu. Gloire à Dieu, merci à lui de veiller sur nous tous. Bon sabbat tout le monde. Bon sabbat aussi à toi. Alléluia. Misaotra n'Andriamanitra bery sabbat fa fiaino fiarovany anay menakavy nandritra ny herinandro nomeny anay izay sahaza milamina izay natao rehetra direct Jesosy. Alléluia. Amen. Tsara Jesosy. Hoy koa tany ana hoe Alléluia Jesosy malala fa mbola velonaina somatsara mbola nomeny tombonandro fa velomana sy fahasalamana hatrany izay menakavy fa tsara ny tompo voninahitra ho azy rery ihany. Alléluia. Amen. Tsara Jesosy. Hoy lalatojo ny tontolo andro koa izay isaorako an Jesosy fa nisy zavatra 100 € zay dia azoko 20 € fotsiny. Alléluia. Le izy fa nisy réduction be dia direct Jesosy fanomba sy ny sady niaro ny ankohana ka manome anay hanina saza ao anay. Alléluia. Tsara be zany fitahiany tompo zany. Alléluia. Hoy nabavika. Alléluia. Direct Jesosy fa
ny tontolo androko androany dia nafinaritra be sady lamina tsara daholo izay natao dia misaotra ny tompo koa mbola narovany amin'izay ratsy rehetra sy tonga somatsara ato an-trano afaka manaraka vavaka fiambinana amen tsara Jesosy alleloia hoy zoko Marie-Jo hoe tena Jesosy fa anio za nandeha naka ilay zanako avy nianatra dia nidy tao anatiny tao ny lakile nefa nidiko sekret ny varavara rehefa niverina za dia nitsapa ny varavarana sasa dia nisy tsy nidy ny varavarana tenenay Jesosy fa ny ahy manokana ny mianaka mahatsota vela teo tena fitahin'ny tompo zany fa raha zany dia tsy maintsy sahirana tsara zany hoy ny alifany teo voninahitro n'Andriamanitra rery ihany fa noho ny tantana ny dian'ny zanako izay nandeha re nanao lalana adiny efatra fa tonga somatsara ato tokantraminay misaotra Jesosy malala tsara Jehova no vimbinin'Andriamanitra ny zanako ao sabako ao Marie Hortensine ao izy Zoklina artizana de Madagasikara alleloia velona Jesosy fa raha nahita tamin'ny télévision za anikeo momba ny resaka péage laza rehefa tafiditra amin'ny toerana iny ka ohatry ny hoe diso dia manamaritra reraka tratra dia sady miala 4 points permis no mandosa 135 € tamin'ny péage tena efa nahazo any efa zany tamin'ny voalohany indrindra tonga péage zafady mbola tsy nay fa dia tena Jesosy no niaro alleloia faly fa mahatratra zozabata izao indray dia nemana vita ny nemana voninahitra ho azy rery any amen samy mitahiny tompo dao tsika fa samy tratra zany daholo amin'ny péage eny tsika dia tsy mety tampoka amin'ny paiement amin'ny carte dia lasa ty amin'ny espèce efa tratra zany daholo fa tena narovan'Andriamanitra tokoa tsika zay za koa tsy efa nalalana zany lalàna zany lina alleloia hoy antany maisiana dia reky Jesosy malala amin'izao tratrarako sabatamasina zao sy ny tantanana ny tontolo andronay alleloia amen hoy ty nalako to ary zaka hoe misaotra Jesosy fa misaotra an Jesosy ny tenako fa feno efa taon'androany ny batisako alleloia misaotra Jesosy malalako fa mbola nanikafanao ny tranonao idiram-panomponao misaotra Jesosy mbola tsy miova ary vonina ny anaraka anao mandrakizay niny kidina niny kiatra anao za Jesosy malalako mandrakizay doria alleloia amen tsara zany tsara Jesosy alleloia hoy isiko velona raha koa misaotra ny tompo tamin'ny fitantanana ny tontolo andro salama tsara sy velona somatsara tsara ny tompo alleloia tsara Jesosy tovasihana koa $100 tahin Jesosy tsika rehetra zay ary noela hitsavatany amin'ny torotentsika zay mety andrarabavitsika Marie-Jo ka dia menofinaritra daholo any raiso ny baibolinao raiso ny seza mazaho tenena tsara vita ny toriteny dia mivelona eto tena famelavelatra ny tenin'Andriamanitra tahin Jesosy ary zoko Marie-Jo anao fitenenana Mankasitraka pasitera na ame fitenenana dia manona ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny ankonanao dia manona ny fiadanan'ny tompo ihany koa ho amintsika rehetrarehetra mpanaraka an'izao fotoam-bavaka izao. Fifaliana ho hatrany ny fampizara amintsika ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra izay fampaherezantsika androany dia ao amin'ny tantara voalohany toko 4:1-5 ka hatramin'ny 10. Tantara voalohany toko 4:1-5 ka hatramin'ny 10. Ny soramandry dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny amin'ny taranako Joda sisa. Dia vakiantsika ny teny eo amin'ny 5 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jabeza dia nalaza noho ny rahalahy ary ny reniny nanao ny anarany hoe Jabeza fa hoy izy ory aho raha niteraka azy. Ary Jabeza niantso an'Andriamanitry ny Israely hoe engane ka hotahinao tokoa aho ka ho alalahanao ny faritaniko ary ho amiko ny tananao ka arovanao amin'ny ratsy aho mba tsy ampahory ahy izany ary dia nomen'Andriamanitra azy nangatany. Amen. Raha jerentsika ny tantaran'ity Jabeza ity dia olona ory satria na ny reniny aza dia na le anarany aza dia efa hoe nataoko hoe Jabeza ozy izy satria ory any no miteraka azy, zany hoe anarana ory, zany hoe ny aina tao anatina fahoriana, ny aina tao anatina tsy fahampiana, mety hoe tsy nanan-kelofana, mety hoe tsy zarizary ny sakafo ny ainana tamin'ny terahany an'izany zazy zany. Tena ory ary tsy te hiaina an'ilay fiainana izay niainany teo aloha ty Jabeza ity
dia nangataka tamin'i Jehovah Andriamanitra izy. Hitantsika ny teny eo amin'ny ambany eo amin'ny 15 eo hoe ary Jabeza ozy izy niantso an'Andriamanitra Israely hoe engane ka ho tahinao tokoa aho ka ho alalanao faritaniko. Ary dia nitanterahan'Andriamanitra izany, men'Andriamanitra azy izany. Aleloia. Satria naninona? Satria tsy te hipetraka teo amin'ilay toerana ory Jabeza. Ary tao anatin'izany matoa nitanterahan'Andriamanitra tamin'ny Jabeza io fangatahana io, dia hitan'Andriamanitra ny fony Jabeza. Satria nahoana? Jabeza tsy nanana tsy niolakolaka fa tonga dia nangataka mivatana tamin'Andriamanitra izy mba tsy toerana eo amin'ilay toeran'ilay fahoriana izay niainany reniny. Dia nitanterahana izany ozy izy ngamba Jehovah Andriamanitra tamin'izany hoe tongava aminao araka ny nonao, indro fa omeko anao anaka izay rehetra nangatahanao. Aleloia. Tsara Jehovah Andriamanitra, tsy miovy izy, omaly sy an'io ary mandrakizay. Mety be da be tsika no teto amin'ny toeran'ity Jabeza ity fa rehefa niditra tao amin'i Jesosy tsika dia na dia izay tsy nangatahantsika aza dia azotsika. Aleloia. Na tamin'ny ara-panahy na tamin'ny ara-nofo dia mino fa nahazo zavatra izay nilaintsika tao amin'i Jesosy. Ozy izy ny tenin'i Jesosy manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy hoe izaho ozy izy ny vavahady, raha izao no hidiran'ny olona dia ho vonjeny izy ka hiditra sy hivoaka sady ahazo hanina. Amen. Aleloia. Ka tahaka izany ihany koa ny toeran'ity Jabeza ity. Teo amin'ny toeran'ny ory izy, fa rehefa niditra sy nangataka tamin'i Jehovah izy dia nomeny Jehovah azy izay niriny fony. Aleloia. Andriamanitra izany manome antsika izay zavatra ilaintsika rehefa tonga ao aminy tsika. Ary rehefa tahina ny ara-panahintsika dia ambinina ihany koa ny nofontsika. Amen. Aleloia. Mety tonga eto ianao androany mbola eo amin'ny toeran'ity lehilahy ity, orina ny ara-panahy, orina ny ara-nofo, fa izao manaova dingana, mandrosoa amin'ny lalina. Raha mbola tsy mandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao dia mbola fotoana izao, dia mandrosoa atao batisa. Fa ny tenin'Andriamanitra milaza izany hoe izay misy atao batisa ozy izy no vonjena. Ary rehefa tonga eo amin'izany toerana izany ianao dia misokatra ho anao ny zavatra rehetra na amin'ny ara-panahy na amin'ny ara-nofa, dia hiova ny fiainanao, hiova ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Be da be zavatra ho tsapanao rehefa tonga amin'izany toerana izany ianao. Dia mahereza mino fa nampahery antsika izay tenin'Andriamanitra fohy izay nizaraiko izay, dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Aleloia. Amen. Aleloia. Mankasitraka andrianao azoko marizao tanatin'izay tenin'Andriamanitra fohy fa mafonjy nentinao teto izay androany. Dia Andriamanitra mananke-pasavana dia maro fitianao. Dia misaotra anareo koa izay mankasitraka azy izay misaotra azy fa mampahery andry zareo ny fankasitrahana izay ataonareo fampaherezana ho andry zareo ireny. Aleloia. Tonga soa Normala Seheno Madagasikara Thierry Albenza France tahiny Jesosy isika rehetrarehetra. Aleloia. Tantara voalohany toko faefatra 510 no hojerentsika androany. Resaka lehilahy anankiray indray tsika androany hitombo fahalalana ireny tsika ao anatin'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy tantara voalohany toko faefatra 5. Ary Jabeza dia nalaza noho ny lalàny ary ny reny nanao ny anarany hoe Jabeza, fa hoy izy ory arany teraka azy. Ary Jabeza niantso an'Andriamanitra ny Israely hoe engane ka ho tahinao tokoa ka ho alalanao ny faritaniko ary ho amiko ny tananao ka arovanao amin'ny ratsy mba tsy haboao ahy izany. Dia nomen'Andriamanitra azy ny nangatahany. Fotoana fohy kely fotsiny izany Jabeza izany no voasoratra. Misy olona izany eto anatin'ny Baiboly dia tena fehezanteny iray roa telo fotsiny no mba niresahana azy atao amin'ny Baiboly nefa dia azo lazaina hoe mametraka tantara ary azo andraisana lesona ny fisiany nandalo teo ambavan'Andriamanitra rehefa nanoratra n'izany Baiboly izany. Aleloia. Izany hoe azo lazaina olona tena madinika sy be ditika tokoa ity
azo zany hoe ty lehilahy hoe Jabeza ity ary tsy vita hoe kely bitika izy io fa olona nisy nampiavaka anazy de olona tsy de tena mba niadana zany izy io na ny anarany ary moa de tena hoe Jabeza zany a midika zany Jabeza zany le hoe fahoriana fangirifiriana fijaliana ny tsy zavatra zay nanaovany reny azy satria na nanana anazy ny reniny na miteraka anazy ny reniny ary na mbola tamin'ny famelomana anazy a de azo lazaina hoe tena tsy tanaty fahoriana any olona tsy de tena niaina tanatina luxe zany ty lehilahy resahantsika ity fa azo lazaina hoe niaina tanatina fantrana niaina tanatina hoe zaka zany teny zany mihitsy hoe tao anaty fahoriana tao anaty fangirifiriana tao anaty fijaliana izany Jabeza izany ary zay mihitsy koa ny anarany hoe fahoriana fa izao nefa ndray havana malala na de zany aza ny zava-nisy a zay ny zavatra ny ainany a zay ny zavatra nitezaina azy a zay ny tontolo ny ainany a de tsy nanana eritreritra hijanona am'izany mandrak'izay izy alleloia te aiova fiainana Jabeza ary te angataka fanovana ho amin'ny fiainany tsika rapitso a hitaka ny mahazatra anaty commencement de misy ny fiverenantsika mijery an'ilay tontolo tena nandritra ny herinandro angatahantsika amin'Andriamanitra hotakitsika amin'Andriamanitra ireto teny zay nenotsika zay foana mantsy ny fanentanana eo anatin'ny commencement manao hoe raha misy olona tokony hisitraka n'izany teny zany de sika rehetrarehetra zay tonga eto reto foana alleluia de hotakitsika amin'Andriamanitra zany rapitso zany tsika no afaka manokana momba n'ity fiainan'ny Jabeza ity satria mety misy olona am'izao fotoana zao de olona mbola tsy nahita mangirana teo amin'ny fiainana olona tsy nitsahatra zany izy fotoana tamin'ny tena ty resaka taman'olona anankiray zay a rehefa resaka tamin'ity olona ty a de zavatra tena nydiniako a hatramin'ny fotoana ela ka hatramin'izao de tsy mba hitako hoe nanana fiainana nafinaritra zany zany de tretina hoe nanotarehan'ny olona io azy ohatrany hoe tefen'le fiainana ry havana malala izy lefa somary lehibebe ihany a olona efa amin'ny 70 taona ohatra zany de hitanareo nanotarehany a rehefa miresaka am'izany olona zany de hitanao mihitsy hoe tena reraky ny ady hatramin'ny fahakeliny a hatramin'ny fahatanorany a de ady tsisy fiainana mihitsy de nanotarehany a efa ino moa zany efa zatra tena masony ohatrany manganoano efa mandavataona zay masony hoe manganoano tehitomany tare malahelo eo misy fotoana rehefa miresaka am'izany zany a za hitanareo rehefa miresaka aminanareo de tsy maintsy memekely foana nareo sa tsy marina zany zany rehefa mionamiko na olona malahelo de mitsika fa izy io na mitsika ary ampimezina de mitsika de hitanao hoe mitsika manganoano ohatrany olona tehitomany tena tsy nandalo fiainana mihitsy tsisy fiainana anafina de efa nitefen'le fiainana zany a de efa ohatrany mieritreritra mihitsy tsisy fifaliana zany ny fiainana le izy inona koa zany fifaliana zany inona koa zany hoe tapatsinay zany inona koa zany hoe mba mahatsiaro sambatra zany ohatrohatr' zany ty fiainan'ity Jabeza ty fa zao alleloia i Jabeza kosa tao anatin'izany de nandinika izy de zao no teneniny afaka iova ty fiainako ty alleloia tsisy fiainana tsy afaka miova zany ry havana malala tsisy fiainana tsy afaka hiala amin'ny fahoriana zany ry havana malala alleluia de zao ny hevitra hitany a de zao andeha hiantso an'Andriamanitra ny Israely a alleluia satria tena nieritreritra izy tsy afaka hijanona am'izao foana ahako tsy afaka hijanona am'izao foana ny fiainako afaka miova ny fiainako dakoa andrano ny teny aminao ny fiainanao io afaka miova andaotsika hiantso ny Andriamanitra zay natsony Jabeza ry havana de ny Andriamanitra ny Israely ilay afaka manova fiainana alleloia le afaka mampitsimbadika ny globe ry havana malala eritreretinao fotsiny hoe ny planeta tany ty a misy ny fotoana misy nanezy aty aminay mangatsika hitanao tsara kama fa tanatin'izay fotoana lery zay tsy manao ny t-shirt fotsy mbola iverina amin'ny t-shirt fotsy any akaikaiky mipasika any vao manomboka mafana ny andro ny t-shirt fotsitsika tsy azo adino alleloia mbola nanao t-shirt kiradio fotsifotsy nay fa am'izao fotoana zao mangatsika efa tsika chauffage ihany aloha ato fa ohatrany hafa ihany le mafanako alleloia
tena afaka miova ny fiainanao. Eritreretinareo globe ngeza be io ary ahodin'Andriamanitra androany zao aty aminay lamezana aminareo any Madagasikara zao mangatsika azafady mafana hitako ery le fiainanareo. Resaka taman'olo zay maly any Madagasikara de mitana ventilateur kely le portatif kely reny le olona. Inona atananao iny? Ventilateur fa mafana be mihitsy any Madagasikara. Zay aty tena vohitra atao be de asiana chauffage atao trano de fa tsy tapaka ny chauffage. Fa eritreretinareo io ndray ho asambadik'Andriamanitra ny globe. Wow, ray fotoana nareo milatrelatra any Madagasikara io zay ndray milatrelatra ty t-shirt kely fotsiny nareo andray le terre mangatrika be le ao anatrano tonga de manao sabatika tonga de fa tena mantoba mihitsy ry zoky alaizy ry ralamarika ry alleluia. De eritreretinareo hoe globe alazon'Andriamanitra tsy mbadika hoe any aminareo indray mafana aloha zao fa ty aminay mangatsika fa zay tiny koa io tampotampoka eo misy tondra-drano tampoka nefa ny tokony lanezy zay tiny de ny planeta rihavana velona rihavana malala ny globe azavadik'Andriamanitra. De ny fiainanao hoe de tsy avadik'Andriamanitra. Alleluia. Tonga soa mino raja tahiny Jesosy ianao elaela tsy nahitanao tonga soa. Alleluia. De ny globe afaka avadik'Andriamanitra. Ty alina ity zao avadik'Andriamanitra andro rapitso io volana io ikisaka de hosolon'ny masoandro de ny fiainanao hoe de tsy ova. Hoy Jabeza ekeko fa nandalo fahoriana ekeko fa tena tanaty fijaliana na ny anarako ka rehefa fahoriana ny fiainako tao anaty fangilifirina nandalo fangilifirina misy fijaliana fa zao iantso an'i Jehova. Alleluia. Jehova Andriamanitra reny ny afaka mamadika an'izany. Voangana nahita olona nanontany anahy za vao sisy zany nanao publication mbana pacte za hoe pacte amin'ny Satana zany ratsy anjotsika manao pacte amin'ny Jesosy teo de niantso anahy olona izy nandefa message azafady tompoko lina amin'ny pacte de azafao ho any teninao zaho izy tanao pacte amin'ny devoly mahita lalina ve anao taitra be mihitsy ary misy olona mamaky any publication io hafa mihitsy zatra resy pacte amin'ny Satana hoana ho ary zandry mahita any publication anao izy de za tompoko tenao pacte amin'ny Satana fa hoana ho ianao tenao pacte amin'ny Satana zaho izy te hiala amin'ny fahantrano. Ny olona namoaka rehetra izy manan-karena to za tenao pacte amin'ny Satana mba manan-karena fa vomenao hitra amin'ny fahantrana lalina mandrakizay zandry. Fa Jehova Andriamanitra rery no afaka manova fiainan'olona makany amin'ny tsara. Jehova Andriamanitra tsy mbola nanova fiainan'olona makany amin'ny ratsy zany. Alleluia. Amen. De niantso an'i Jehova Andriamanitra ny Israely amin'izay izy. Zao ry havana malala rehefa iresaka amin'Andriamanitra Jabeza de nieritreritra izy hoe inona reny no ataoko, inona no teneniko. Tonga eo amin'ny dingana zany Jabeza hoe andeha ho apetrako amin'Andriamanitra amin'izay no avoko rehetra. De nieritreritra izy ahoana ny fomba metrahako, inona no teneniko. I Jabeza tsy nangataka zavatra 100 na 1000 zavatra 4 nangatahany. Reto ny zavatra 4 nangatahany Jabeza. Voalohany, ega reka ho tahinao tokoa. Alleluia. Ray zay. Ho alanao ny faritaniko. 2 zay. Ho amiko ny tananao. 3 zay. Ho arovanao amin'ny ratsy mba tsy hampahory ahy zany. 4 zay. Alleluia. Zavatra 4 fa tena azo lazaina hoe ny heriny rehetrarehetra no nangatahany Jabeza rehefa. Izy tsy be resaka. Izy tsy nangataka zavatra 100 na 1000 fa 4 afahany atsapany fantany fa iankinany fahasambarany rehefa zao marina nefa zany. Alleluia. Zao no teneniny enganeka ho tahinao tokoa. Ho tahinao tokoa zany tena ho tahina. Alleluia. Mivavaka aminao mba ho tahiny tompo koa ny anao. Nafaka mangataka an'izany hoe Jehova engane mba ho tahinao. Alleluia. Amen. Mba ho tahinao zany hoe ny zavatra rehetra ny fiainako rehetra ho tahinao
ny hotahina zany tsy ny vola ihany hotahinao ny fanahiko ray zay misy be foana amin'ny ara-panahy hotahinao ny fahasalamako halleloia ozy foantsika hoe fahasalamana ny voalohan-karena salama hotahina ny fahasalamako hotahina ny ara-tsaiko raha salama nefa somary mipikapika kely tiktok kely de ahoana halleloia hotahina ny fanahiko hotahina ny latapatro halleloia hotahina ny compte bancaireko hotahina ny asako hotahina zay rehetra ataon'ny tanako halleloia zany ange ao daholo hotahinao tokoa halleloia zany hoe tena fitahina tena abondamment ozy ny teny frantsay avy ana malaza halleloia tena hotahina tokoa zany hoe tena hotahina be halleloia misy olona mandefa stickers tesitra de aveo mitomany inona le mampitomany de inona le mahagaga de inona le misy ohatrany tezitra beakatra be izy olona tezitra maheno an'izany teny zany so de mba diso fandefa zavatra mahavariana engane ka hotahinao tokoa halleloia eto misy zavatra vavaka samy hafa tifiko anao ijabeza ndraiky resika kely ny vavaky jabeza zao vavaky jabeza ary jabeza ny antso an'Andriamanitra ny Israely hoe engane ka hotahinao tokoa ka ho alalanao ny fahotako ary hoaniko ny tananao ary arovanao amin'ny ratsy aho mba tsy hampahory ahy izany reo ny zavatra nangatahana engane nake jerentsika aniel kely nandefa le tezitezitra be teo ka ila aniel la ise moa zany alleloia nake tsika jery kely itony vavaky jakoba ryabany mba mahavarina nanao comparaison kely zany tamin'ny vavaky jabeza sy nake tsika jery any amin'ny genesis toko fahavalo amby roapolo genesis toko fahavalo amby roapolo andiny faharoapolo samy angataka hotahin'ny tompo any zany izy ro lahy reto alleloia genesis toko fahavalo amby roapolo andiny faharoapolo amin'anaran'i Jesosy de nivoady Jakoba ka nanao hoe raha omba Andriamanitra ka iaro aho am'izao lalana lehako zao ary amin'ny amofo hoaniko sy lamba hotafiako ka ho tafavelona soamatsara ny tranony raiko de Jehova no Andriamanitra raha meko anao zao zay vavaky zay averiko anao fampitana kely tsika hoy Jakoba de nivoady Jakoba ka hoe raha omba Andriamanitra ka iaro aho am'izao lalana lehako zao mitovitovy ihany zatra angatahana ary hanome amofo hoaniko sy lamba hotafiako ka ho tavavelona soamatsara ny tranony raiko de Jehova no Andriamanitra zay vavaky Jakoba ary ny vavaky jabeza ana vavaky jabeza velona vakina aminao engane ka hotahinao tokoa ka ho alalanao ny faritaniko ary hoaniko ny tananao ary arovanao amin'ny ratsy aho mba tsy hampahory ahy zany raha nareo zao mandinika an'izay inona ny zavatra tonga de manamarika anareo anatin'izay vavaky anankiroa zay raha ampitahina zay vavaky anankiroa inona ny tena hitanareo nanamarika zavatra tonga de tsapahitanana ao anatin'le vavaka averiko mba sady miantso atsika ihany zany mba hipartisipe am'le valim-panontaniana averiko ny eny jabeza de ohatr'izao engane ka hotahinao tokoa ka ho alalanao ny faritaniko ary hoaniko ny tananao de arovanao amin'ny ratsy mba tsy hampahory ahy zany ny Jakoba de zao de nivoady Jakoba ka hoe raha Andriamanitra ny nomba ka iaro am'izao lalana lehako zao ary amin'ny amofo hoaniko sy lamba hotafiako ka ho tavavelona soamatsara ao amin'ny tranony raiko de Jehova no Andriamanitra inona mba hitanareo mahasamihafa fa misy mahasamihafa be an'izay vavaka zay inona mba zavatra tsapanareo zany ao anatin'le izy meko anareo ny fitenenana miandrika ny valiteninareo sady mamaly kely ny MP anareo ihany koa tsy adino anatin'izao fandaharana zao
ia amaky an'izay ary a zay soratanareo ozy ka hoe fomba siaro ny fitahiny neny Jabeza vavaka faniriana sy fangatahana fa neny Jakoba fangatahana sy voady no nataony. Ny ray voady neny Jakoba, ny any Jabeza vavaka. Ny any Jakoba rehefa azo ny fangatahana zay vao Jehovah niraisiny ho Andriamaniny ndry bravo lina alleluia tonga de efa vovaliny lina le izy. Neny Jakoba minimum nangatahana fa neny Jabeza ny maximum. Ny any Jakoba voady nataony, ny any Jabeza fangatahana mahitsy. Fatokina ny ray faharoa fankatoavana. Alleluia. De andao raisitsika neny ranabavy-linany tena tonga de navaly an'le izy rehetrarehetra. Misaotra lina hoy lina averiko hoe ny any Jakoba rehefa azo ny fangatahana zay vao Jehovah niraisiny ho Andriamaniny. Zay mihitsy le izy. Neny Jakoba zany ny conditionneny le izy. Neny Jakoba zany de zao. Hoy Jakoba hoe raha tahin'Andriamanitra zany hoe takatakan'ny somary mbola négocier zany Jakoba. Jakoba zany mbola tsy tena nandray an Jehovah ho Andriamaniny fa kosa raha tahiny raha omba Andriamanitra ka hiaro am'izao alehako zao ary amin'ny amofoaniko sy lamba hotafiko zavatra ny nofo daholy aloha zay ary zavatra resaka fitahina daholy mofoanina lamba tafiana ary indrindra raha ho tavaverina somatsara ao an-tranony raiko fa inona moa ny tranony rainy. Ny mahasamihafa an'ireto roalahy reto ndray efa zatra ny adana, ndray efa zatra ory. I Jakoba de zanak'olona mpanan-karem-be Isaka ny tantany. Fantatsika tsara fa zany Isaka zany de nikuizana ny fitahin'Andriamanitra an'izany. Zany hoe io Jakoba io zany de olona zatra ny aina tanatina fiadanana sy fahafenona. De na izy nandeha nitsoaka io azy, nandeha niala io, de zao ny anazy. Mbola misaotra anareo rehetra namaly marina atao misy marina zany marina zany anglais marina zany andoro malalasia misaotra anareo miparticiper. Alleluia. Neny Jakoba de zao raha omba Andriamanitra ozy izy hiaro am'izao lalina alehako zao de amin'ny amofoaniko sy lamba hotafiko ka ho tavaverina somatsara. Ny tena zava-dehibe amin'ny Jakoba zany ny atavaverenany ao an-tranon'ny Isaka satria ao le misy fitahina, ao le misy fahasoavana. Zao nefany Jehova efa nanome anazy tsodrano za momba anao izy hiaro amin'ny lalaka alehanao ary apody anao ndray amin'ity tany ity fa tsy andao anao mandrapavo manao koa zay voalazako taminao. Fa i Jabeza ry havana de zao tsy zany ny anazy nangatahana ary voalohany indrindra neny Jabeza de zao ny azy engane neny le anankiray raha omba Andriamanitra. Neny Jabeza tsy zany. Neny Jabeza de engane efa zatra fangiry firiny re zany efa tsy mangataka zavatra be dehibe zany efa ary neny Jabeza na mivaly kory na tsy mivaly Jehovah efa Andriamaniny foana. Alleluia. Ary zay omeny Jehovah eo de mety aminazy ary izy koa misainy tsara le izy. Neny Jakoba mofomofo aniko hoanina alambotafiana satria efa zany ny zavatra ny ainany. Neny Jabeza de zao mbola tsy nianoka tamin'izany fitahiny zany de zao ny tenenina engane ka ho tahinao tokoa engane nefa raha tsy zay zavatra mitrano Andriamanitra foana ianao. Alleluia. Tsika tsy manao an'izany vavaky Jakoba zany ndray no raha afaka fanadinana eo ara-pitso tena Jehovah ny Andriamanitra ary raha tsy afaka ianao zany de iza ny Andriamanitra ao. Za aloha raha tena
tena mety ty zavatra ataoko ty raha tahiny ny tompo amty de tsy ova ny Andriamanitra ary raha tsy mety io raha mbola lalanavana itondran'Andriamanitra anao de iza zany ny Andriamanitra fa Jabeza tsy niteny an'izany ny Jabeza de zao efa hainao ny Andriamanitra zany olona fa tsy miandrana zavatra be deaibe zany efa Jehova anazy Jehova de sy zavatra eo zay tonga eo na tsy tahina tokoa ary izy ngefa nitahin'Andriamanitra foana hatram'izay mbola velon'aina izy hatram'izao misy tena Andriamanitra any amin'ny ambonina toko fafito amby roapolo mana hoe ny mamo an'ny nona izy ny zava-mangidy rasika jerentsika zay fakiko vetivety aminao ty ambonina toko fafito amby roapolo andininy fafito hitsakitsahany vokina de nanotontately azy fa mamo ny nona na de ny zava-mangidy rehetra azy ka Jabeza ngenona izy zany tsy niconditionné an'izany izy ndray raha tahiny Jehova de izy ny Andriamanitra izy efa zao foana io efa Andriamanitra foana io alleloia raha tahiny Jehova ako de faly raha mbola miandry de mbola anazy foana de ozy izy koa hitarinao ny faharitaniko ny azy atoa de zavatra essentiel daholo ny azy ny nangatahany alleloia ny enjako mangery raha jerentsika hitantsika any hoe tena mbola vavaky ny raha momba Jehova am'izao alehako zao izy ka amin'ny mofo aniko sy lambotafiko de tavaverinao an-trano ndraiky mbola ao an-trano ndraiky koa mbola misy an'le mofo fantoka amin'ny zavatra ohatr'izany fa neny Jabeza de zao hoe enganika ho hitany tokoa ka ho alalanao ny faritaniko ary hoaniko ny tananao alleloia ary hitarina ny faritany zany ngeravana mimitatra mandrosy hono tena loatra nandrosy ny alehibe David alleloia David tsy tonga de ngeza fa nandrosy ny alehibe satria Jehova Andriamanitra ny tany sy ny lanitra ny nomba azy alleloia Jabeza zany tena hitany mihitsy olona efa vonona hiala dia maharitra amin'Andriamanitra alleloia amen enganika ho taino tokoa izy ka ho alalahinao ny faritaniko ary hoaniko ny tananao ka arovanao amin'ny ratsy ahoana moa ry havana no ahafahan'ny olona ray misambatra raha misy fitahina nefa ny tsy voaro amin'ny ratsy ozy izy Jabeza hoe reo ny angatahako Jehova rehefa reo ny ataonao de misaotra anao Andriamanitra tsy niandry ela hoy Jehova Andriamanitra ary teny men'Andriamanitra azy izay nangatahany efatra ao anatin'ny efatra fangatahana efatra tsisy ny raty na ray ary inona tianao fangatahana efatra tsisy miraty sa fangatahana zato de efapolo ny tanteraka alleloia ny Jabeza efatra ihany nangatahany fa ny efatra tonga de ny tena ilaina ny efatra tena tonga de tena niankina amin'ny fiainana rapitsika rehefa nao fangataham-bavaka angataka zavatra tena tonga de ny essentiel angataka zavatra tena tonga de ny tena heriny nangatahantsika amin'Andriamanitra alleloia tanareo misy olona misy any fividianana vady de ozy izy le vehivavy anankiray anontania zany hoe misy lehilahy anankiray manana ny rehetrarehetra de ozy ny anankiray izy le fanontany inona ny tianao amin'ny vadinao io zao izy le tomobily ny tena mahafinaritra ny anankiray niandry aloha le tranony de anankiray niandry aloha le montrany ndraindray niandry aloha le vola be any amin'ny banky nangatahan'le an'le ray am'izay namaly de izy nialy lehilahy alleloia rehetrarehetrany azoko daholo efa azoko le lehilahy ozy le olona anankoatrantsika any ny azo anatin'ny frigo io fromage ny teny nialy yaourt nialy tarte aux fraises fa ny olona fetsy de miteny ny atonga de le frigo ny tiako ndika zany efa amin'ny frigo ny ananako zay ao anatiny io anahy daholo alleloia amen androany angataky anao hoe tompo ho tahinao tokoa any Jehova rehefa mitahatsika de laza tsy angatahantsika aza de omeny tsika zany ndray ngery havana rehefa tena marina eo fitahina fobe io ny angatahantsika enao tahin'Andriamanitra tokoa fa tsy raha iliste an'izany rehetrarehetra zany tsika lany ny androtsika fotoana tokony hivavahanao amin'ny hafa tena fotsiny Jehova tahio be ahy tahio tokoa ahy fa raha tapakandro ianao asena mangataka zay ilainao daholo fotsiny Jehova lany ny encrako meu encre Jehova ny imprimantiko
Jehova lany pilina micro meo pilina Jehova Jehova ny ao amin'ny ho avy ny ofatrano mba meo voly andoavy ny ofatrano ary l'électricité ary le téléphone Jehova le tomobile pneu tomobile tsapo ny tontolo andro raha mangatahana amin'Andriamanitra zay ilainao fa zao tenenay Jehova enganeka hotahinao tokoa alleloia ny amarana koa zay misy tantarany amin'ny Ezra ndreka tsika maky bokyny Ezra ny bokyny Ezra any misy teny mahafinaritra be ty Ezra zany hitondra ny olona ho any Jerosalema avy any amin'ny fahampapony zao zavatra nitranga 120 amin'ny tsy ampolona mihitsy zany Ezra avana rehefa andeha hiverina hiala avy any Babilôna zay dia andeha hiverina any Jerosalema hanorina fiainana vaovao any Jerosalema dia tsy ampola satria hitinao ny amin'ny 5 amin'ny Ezra toko fahavalo tsy nisy ozizany amin'ny toko faharoa noho ny nandinika ny olona sy misolona dia nita fa tsy nisy taranaky levitra na dia ray akory tsy ampy olona tsy ampy élément zany Ezra dia nefany afaka mangataka amin'ny mpanjaka izy afaka mangataka izy amin'ny Artaxerxes ny raha misy zavatra tokony ilainy rehefa hiala andeha hody any Jerosalema 120 ty mba tena tiako anananao ty hambo tsika mila manana hambo mila manakambo tsika manana an'Andriamanitra alleloia Ezra toko fahavalo 120 evakitsika dia niatrandro fivadikana teo amoron'ny ony hava ampahoriana tena anatrehan'Andriamanitra mangataka azy alavorany dianay sy mivady aman-janakay sy ny biby fiompinay fa mahamenatra ahy miangataka miaramila sy mpitaingitra Jehova amin'ny mpanjaka hiaro anay eny amin'ny fahavalonay eny an-dalana satria efa niteny tamin'ny mpanjaka izay nanao hoe ny tanan'Andriamanitra mahasoa zay rehetra mitady azy fa ny heriny sy ny fahatezerany kosa mamery zay rehetra mahavoy azy ary fady anina izay ka nangataka izany tamin'Andriamanitra dia nionanay izy zao zany Ezra tena tenen'ny mpanjaka mihitsy inona ilainao mila miaramila firy ianao firy arivo mila inona ny ilaina hiaro anao nefa ny Ezra efa niteny tamin'ny mpanjaka hoe ny Andriamanitra ny tanan'Andriamanitra mahasoa zay rehetra mitady azy io le tanan'Andriamanitra nangatahany Jabez alleloia averiko hoy Jabez any amin'ny vavaka ny faharoa any amin'ny fahatelo ho amiko ny tananao alleloia dia rehefa niteny an'izay zany Ezra dia ohatry miandra tokoa zany tsy loasantsika any zay raha amina olona tahin'Andriamanitra rehefa nao avy eo vita ny vavaka mampindramiko kely any dozy ny olona nga tsy mitahanareo ireny Andriamanitra za zao teneniko anao za tena manakambo amin'Andriamanitra za rehefa naratsoen'Andriamanitra ohatra tena za zany tonga dia mitena anao za tahin'ny tompo za tena tahin'ny tompo teneniko atao mason'olona ndray za tahin'ny tompo zay ilaiko dia men'Andriamanitra Jehova mpiandry ahy tsy hanan-java mahory alleloia dia dika zany za tsy mangataka aman'olona fa rehefa tsy hitana izy Jehova dia tsy hita zay alleloia tsika ravina tsy mila olona zany misy teny zay hoe samba tsisy manana ny ampy fa sambatra zay mifanampy fa za koa nefa mitenao fa za rehefa tsisy anampy za manana ny Jehova zay fotsiny zay zany ny avy tena fisainako ary tena ato anatin'ny saina mivady mihitsy zany rehefa tsy mahavelona anay Jehova dia aloha zay ho amin'izao za tsy manao fangatahana man'olona zany zay mpioanina mpameo an'izao rehefa tsisy eo dia tsisy ary rehefa tsisy eo dia mbola ataon'ny Jehova tsisy zany ka Ezra dia zay ny azy ozy izy mahamenatra azy izy niangataka miaramila mpitaingitra Jehova any amin'ny mpanjaka hiaro anay amin'ny fahavalonay satria za efa niteny tamin'ny mpanjakany hoe ny tanan'Andriamanitra mahasoa zay rehetra mitady azy tena marina ke zany le Jehova Andriamanitra ianao mahasoa amin'ny fiainantsika na mbola zasy ny taranako fara-mandiby hanana ny ampy raha mbola Jehova no atahoranay raha mbola mitady an'i Jehova zay amen tsika zany tsy mety betsaka amintsika tsy mety manana an'zay hambo amin'Andriamanitra zay mezany olona ianao dia tahin'ny tompo anefa ozy ny olona tsy tahin'ny tompo ianao fa zako ary nameanao any voly iny ozy ny dadatoanao zay azo amena voly zay raha zay raha zany so dia ny Andriamanitra no lasa mbanin'ny olona alleloia tsika tsy mila mangatangataka aman'olona manao tanteraka aman'olona zany
ianao zany efa tiany Jehova tahiny ianao io ikasi amin'ny tananao io tonga de ambininy. Alleloia. Fa tsika tsy nateraka andeha anao tanteraka manolona zany zany mba manao anareo banany kely tiana na ianao rehefa tsy mba menatra amin'ny Andriamanitra ao de hitady any amin'ny hoe tsisy hoanina zara tsy misy hoanina androany zay zany sitrapon'Andriamanitra de tsy mihinana. Alleluia. Eny tompo ozy izy za tsy angataka menatra am'zany ako de ny fadianina fotsiny izy rehefa tsy misy ny atao rehefa nandana ny fadianina. Alleloia. Manan'Andriamanitra velona ngetsika revany. Alleloia. de zao nanana volamena sy volafotsy izy ireo andeha hoentina avy any Babilôna ho any Jerosalema hoentina any amin'ny tempolo nefa eny an-dalana ngerava nakapanafika tsy mpanafika feno fahavalo ngerava eny amin'ny lalana eny. Alleloia. zao zavatra nitranga ozy ny ten'Andriamanitra lazaina ozy izy ny andiny fahavahina ambapolo eny lazaiko atolotro azy ny talenta volafotsy 500 sy ny fanaka volafotsy lanjany volamena 100 lanjany talenta 100 ary talenta volamena 100 sy kapoka volamena misarona 20 lanjany darika 1000 ary fanaka varahana 2 mangano ano tsara to volamena. Reo zany entina ho any Jerosalema. Fa any amin'ny andininy fa raiky amin'ny telopolo tapany faharoa ary ny tanan'Andriamanitra nombanay ka izy namonjy anay tamin'ny tanan'ny fahavalo sy ny mpanotrika teny an-dalana. Eny an-dalana eny zany feno ady feno fahavalo e. Alleloia. Fa zao ry havana miala vany sady tsy ampy olona sady tsy ampy miaramila fa mitondra zava-masina. Io zava-masina io efa ny volamena sy volafotsy mifanako amin'ny tempolo tiany ny fahavalo robainy reo. Fa zao ry havana malala ny zavatra nefaran'ny tantara ho avy fotoana mbola hitorotsika an'io ndray sabata nefaran'ny tantara tonga andrareo tany. Alleloia. Tonga andrareo tany amin'ny tany andiny faefatra amin'ny tempolo ary anisany tsy andanjany izany rehetrany ary voasoratra tamin'izany andro zany lanjany rehetra nentina ny ainga no tonga. Ary zao ary teny an-dalana telo ozy nareo de nihitatra ho azy teny ny faritanyreto zareo eto ary tena tsapa mihitsy tanan'Andriamanitra ny aro sy nomba azy araka ny vavaky Jabeza satria zao tonga somatsara tany Jerosalema izy de zao am'izay nefa ran'ny tantara. Andiny fa 5 ary ny olona zay niverina avy tany amin'ny fahababoana de nanatitra fanatitra odolona man'Andriamanitra ny Israely de fahatromba-lahy 12 any Israely rehetra sy ny ondry lahy 970 sy zanak'ondry 770 ary osy lahy 12 ho fanatitra noho nioto fanatitra odolona ho an'i Jehova ireo rehetra ireo. Alleluia. Ary didin'ny mpanjaka de natolony sy ny mpanjaka sy ny mpanapaka ny amin'ny andafiny ony ary izy ireo nampandroso ny olona sy ny tranon'Andriamanitra. Teny ampandaina olona avobabo ve de ireo mareo am-baiboliny mihitsy hoe fanatitra hodorana ho an'i Jehova ireo rehetra ireo. Tsy nisy nohanina fa fanatitra hodorana ho an'i Jehova. Dikan'izany efa misy ny ato ny ambiamby efa ao fa reo ny menan'i Jehova reo. Zany hoe zao le vavaka fifadikana nataony le hambo ho an'Andriamanitra le rehare manana an'Andriamanitra tsy nataon'Andriamanitra verimaina fa tena notahiny tokoa de ny tanany tokoa tamin'izy ireo de voary teny an-dalana de tonga somatsara tonga atao amin'ny tempolo mifanaka afaka no fanatitra ao an'Jehova olona mitahiny ny tompo zany Ezra zany tonga tany Jerosalema ny tombo ampandehanana nihitatra ny faritany ary teny tanan'i Jehova taminy satria teny aminao androany ianao io olona tokony hanana rehare amin'Andriamanitra. Ianao zany olona tokony alleluia ho tahin'Andriamanitra ary nen'Andriamanitra zay nangatahany Jabeza de nomeny azy tsy nangatahany andro satria zao Jabeza efa nametraka foana hoe io ny Andriamanitra io. Alleluia. Na ho tahina na tsy ho tahina na tahina androany na mbola miandry kely zao fotsiny efa Andriamanitra io. Alleluia. Ianao androany da tonga eto mety mbola misy zatra andrasanao amin'Andriamanitra ho sisy iza moa ty abakoka na de tsy hamontsy na azahoziny avy de tsy misy omby ao apahatra. Alleluia.
Fakiko aminao fa mahafinaritra loatra ty teny ty. Na dia tsy mamonjy zany avy avy. Alléluia. Habakkuk 3:17. Izy ty no teny nataoko tamin'ny papanay maty. Na dia tsy mamonjy zany avy avy ary tsy misy voniny aho voaloboka na dia mandisy fanantenana ny oliva tsy mahavoakatra ny hoanina za. Na dia voninahitra ny indro amin'ny vala ary tsy misy omby mapahatra. Alléluia. Dia ahoana hozy izy Habakkuk? Ohatry ny ala amin'ny Jehovah ohatry ny tsy mety zany fandehan'izany ve? Fa ohatry ny tsy lalan-diso ty. Hoy izy. Nefa izaho dia mbola efaly amin'ny Jehovah ihany sy ravoravo amin'ny Andriamanitra ny famonjena. Jehovah tompony tanjaka ary manao tombosoa ny tera vava izy ka mampandeha ahy any amin'ny avoanako. Raha mijery ny tantaran'izany Habakkuk zany tsika, tsy maty ny aretina zany, tsy maty ny fahantrana zany, tsy maty ny hanohanana, tsy maty ny adi-tsaina ary tsy maty ny depression ary tsy maty ny fahamoizam-po. Alléluia. Fa maty tamin'ny fiadanana no tahiny Jehovah. Zany ny olona miteny hoe ny Jehovah efa naka. Za zany afaka miteny androany hoe za zany a misy zavatra tedaviko andrasako zao amin'Andriamanitra. Raha tsy tonga io dia tsy maninona zany. Andriamanitra foana Andriamanitra. Misy fanariana tiako tonga. Raha tsy tonga io, mbola tsy tonga zany, na mety tsy sitraka-Andriamanitra, dia zao Jehovah efa Andriamanitra foana. Dia ho tahin'Andriamanitra za sy ny ankonako. Dia mba manaova toy izany koa za mba am'conditionné an'izany mihitsy hoe za indray aloha raha tena ohatr'izao. Alléluia. Inona ny hira Lovely? Inona ny hira Lovely tonga dimy ataontsika. Tonga tsara atao ny hira rehefa avy eo pastera. Zay. Ny hirantsika. Inona ataontsika iny? Inona ataontsika iny? Inona moa ty tiran'izy iny? Alléluia. Ndao ary izara fatsapantsika dia hira io ny ataontsika Lovely a. Mino fa voarainao ny afatra. Mino fa voarainao ny afatra ary tonga fizarana fatsapantsika. Inona ny azonao ambara? Inona ny azonao lazaina? Anjaranao androany a ny mizara fatsapana. Mino fa voarainao zay a. Izy ary mizara fatsapana voalohany a. Dia mbola miandry anao. Iny ny ataontsika iny Lovely a. Za dia tapetsika azy zay. Mbola miandry anao a. Tonga dia izy mihitsy ny ataontsika. Mandra-piandrontsika. Ny mpizara fatsapana. Aiza mpizara fatsapana, aiza mpizara fatsapana. Alléluia. Fa raha ohatra sisy mizara fatsapana tsy maninona fa tonga dia hira ny ataontsika a. Rehefa tonga mizara fahatsapana, navara sisika sary a. Tapaka. Raha efa ao ary a, nirana vavintsika, Aingonina Rodriguez dia menazava hatrany ny fitenenana. Inona ny azonao ambara? Inona ny azonao lazaina anao ny fitenenana? Aleluia, mankasitraka pastera na me fitenenana dia manao nafetanan'i Jesosy amintsika rehetra dia mankasitraka anareo menadako tamin'ny ten'Andriamanitra. Ny tena nakasika be anahy ilay tantaran'ny Jabeza sy i Jakoba teo hoe ny Jabeza zany tonga dia hoe raha mivavaka nangataka fitahiana izy dia ny azy zany hoe nahazo zany hoe na tsy azony dia ny azy efa Jehovah foana ny Andriamanina.
satria izy efa zatra ny aina tao anaty fahoriana, efa tao anaty fijaliana, dia izy zany na tain'i Jehovah izy na tsy nitain'i Jehovah izy dia izy efa natoky hoe efa Jehovah foana ny Andriamanitra. Fa ny Jakoba raha tsy mihazo mofo sy ny tavaverina ao an-tranony iray dia zay izy vao hoe Jehovah ny Andriamanitra. Dia itsika koa tokony tsy hanao ohatran'izany fa Jehovah dia Jehovah Andriamanitra foana. Dia le hoe ny globe aza ain'Andriamanitra no mamadika azy, ko mety avy eo fa ny fiainantsika tena ain'Andriamanitra tokoa mamadika ny fiainantsika. Dia izy rery ihany no mahay mamadika ny fiainan'olona makany amin'ny fahatsara, makany amin'ny tsara. Dia le hoe itsika rehefa tian Jehovah ho tahina dia na dia ny zavatra tsy nangatahantsika aza dia na dia ny zavatra rehefa tian Jehovah zany hitahantsika dia na dia ny zavatra kasihan'ny tanantsika aza dia ambinina daholo. Dia izay zany tokony ataontsika fanao hoe rehefa mivavaka hoe Jehovah enganeka ho tahinao tokoa fa tsy hitanisan'ny zavatra be dia be fa izay zany dia efa mety tsara izay. Dia zay pasitera nakasikana dia mankasitraka indrindra tahiny Jesosy. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindranao raha vavaindrindra Rodriguez tanatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay. Dia Andriamanitra manam-pahasoavana maro fitianao dia mitombosi sy fahasoavana foana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Isika biditra olona hafa manaraka indray ary raha efa ao indray ary ny rahalahintsika tojo dia mentsika zavatra ny fitenenana. Inona indray ary ny azo ambara anao fitenenana? Jesosy daholo tsika rehetra dia mankasitraka anareo mianadata amin'ny toroteny fa nahafinaritra sady nakasika. Nahafinaritra voalohany aloha na eny tantara hafa indray na eny lehilahy anankiray hafa japeza zany mbola androany vao henoko dia mahafinaritra hoe misy an'izany ao anaty baiboly mitombo fahalalana hatrany. Dia mahafinaritra manaraka vavaka fibenana isan'andro fa mitombo fahalalana foana dia mahafinaritra. Dia ny dikany anarany hoe fijaliana, fahantrana, fahoriana, tsy nahita mangirana teo amin'ny fiainana fa nahafinaritra nahaina indray fanapa-kevitra ingany izy dia nangataka tamin'i Jehovah satria mba tsy te hiaina amin'ilay fahoriana intsony dia naleny nangataka tamin'Andriamanitra. Dia nahafinaritra koa hoe nangataka izay tena ilaina izy ary izy tena tsy tahaka ny Jakoba teo izy hoe raha tahinao Andriamanitra dia ianao ny Andriamanitra. Raha tsy tahina marina zany raha manana lalana hafa Andriamanitra dia ahoana zany iza marina ny Andriamanitra? Nahakasika anahy itery iny ho an'ilay olona mangataka fitahiana rehefa fotsiny zany hoe dia hivavaka Andriamanitra raha ataonao trao dia raha tsy ohatry ny marina zany dia ahoana zany izy zany ny Andriamanitra? Ny hivavaka zany dia tsy hivavaka zany izy raha vao tsy niaraka ny eritreritrany fa aleo manao tahaka ny Habakoka azy. Alleluia. Na tsy hamontsy na ny aviavy ndre mahakasika anahy koa tenin'ny Habakoka io tsy misy omby ao am-pahitra na dia tsy mahavokatra ho anina zany saosy dia za mbola hifaly amin'ny Jehovah ndre. Dia tena nahatonga saina zany hoe ninona zany condition rehetra, ninona zavatra miseho dia tsy tokony ho conditionne-ntsika Andriamanitra hoe raha ataonao an'izao Andriamanitra dia izay vao izao, fa mandeha fotsiny zavatra rehetra fa Andriamanitra dia Andriamanitrako foana. Alleluia. Na ahoana na ahoana. Amen. Dia nahafinaritra dia tahin'i Jesosy daholo. Alleluia, mankasitraka indrindranao raha latojo tanatin'izay fizarana fahatsapana mamy be dia Andriamanitra manam-pahasoavana maro fitia mitombositra mitombo fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Dao antsika misaotra anareo tamin'ny fizarana fahatsapana. Dao antsika hianuira dia aoriana tirintsika hivavaka amin'ny firenena dia marina ny fotoana. Meno finaritra daholo tahiny Jesosy. Antifenduna iti, si fatagana manalusika, isujati lalamiti, nafatenyantalana, kawitsani jeupandea, nafuasijina, shafati usuka. Tifana strana na mnode silajai,
ty fiantonan'ity tsy fagadana no manosika misotra ty lalanyity Fandiray sondiray itiky fanay Fandiray sondiray itiky fanay Hey, mandalo miady. Nisy namana ny fanandalo. Izay nampitonondra, nampilatsaka andalon'azy. Kanefa zio, amafisifitsony. Mivoady zay natao anatrehanao fomba sy lahatra. Fa ny inona amin'izay, dia tsy alaka ifikitra aminao foana ty fanakao. Alléluia. Mbola tsy mitsahatra ny misaotra anao zay Jesosy malala ny amin'ny tahinao anay tamin'ity androany ity. Totoza soamantsara ny fandarana, voninahitra ny eo anao. Midera sy misaotra makalaza manome voninahitra anao zay Jesosy ny amin'ny fatatosany fandarana tsy tapaka ny Facebook tsy tapaka ny fandarana tsisy fanelingelena na azony devolona tao satria ny tananao mahery no ny tandana sy ny aro. Jesosy misaotra tamin'ny teninao izay nampitondrainao any mpanompo vavinao. Misaotra tamin'ny fanainao masina zay nanolo-tsaina anay ihany koa tamin'ity androany ty tamin'ny famelabelarana. Dia misaotra indrindra ary androany dia mba manao tahaka ny Jabeza koa zay efa anao, zay efa manompo anao, zay efa mpanomponao. Ianao Jehovah efa Andriamanitray, ianao Jesosy efa Andriamanitray.
raha ho tahinao tokoa zahay a dia ho alalanao ny fanotaninay a dia ho aminay ny tananao ka orovanao amin'ny ratsy zay fa tsy hampahory anay zany dia teteny zay hoe efa tanteraka taminay nge zany fa tanteraka taminay nge zany Jesosy ary ny dikan'izany dia zao mbola nompanao foana zay nefa izy zahatra mety angatahana mbola tsy tonga amin'ny fiainanay fa tsy manova ny fitiavanay anao zany ary zay tsy afaka metra anisy fetraminao mihitsy raha tsy tonga amin'izao zany dia tsy hanompanao tsony zay fa indramina mihitsy ny tenin'ny Jabeza sy ny tenin'ny Abakoka hoe na tsy hamonjy nazanay vavy dia zao mbola hifaly sy ideran'Andriamanitra foana zay mbola hanompo an'Andriamanitra foana zay ary mbola hiandry foana ary mbola hity azy foana misaotra Jesosy malalo niterany azy misaotra tsy voninahitra anao taio Jesosy zany te zany mba tsy ho voatsainiko ny vorona-piasa asafiranao isolatsaka zany na dia ray azy ny devolo tsy dia didina sorohana amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo sabata mba tsy afaka hitsaiko na dia litera ray ala tamin'izany teny zay nytony zany fa zany teny zany dia ho voatahiry tena anatin'ny fonay amoa avy zato eny hiboboky oloha rano velona hiboboky ao fiainana mandrakizay ty anatinay misaotra Jesosy malalo dia ta io zay rehetra tonga teto androany tena hoe misaotranao zany amin'izao sabata masina izao a zay rehetra tonga teto Jesosy dia efa rivotia nanao sakrifisy ireo olona reo na fohy fotoana na fohy toromaso na fohy aina amin'araka zao fandaran'izao ianao anie Jesosy malala maly fity azy reo fomba tsy takatry ny saina fa Andriamanitra manakile-pahasoavana tokoa ianao dia voninahitra manao hatramin'izay dia mandrakizay a halleloia amen ampandrotsika na vavisika lovely amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ny firenena lovely anao ny fitenena Alleluia makasitraka indrindra pastera na amin'ny fitenenana dia mbola hiara hivavaka sika ry malala i Jesosy malala anay io mbola afaly misaotra anao zay Jesosy malala ny amin'ny fanatrehanao teto misaotra ny amin'ny vavaka fiambenana fa tena hoe nanolotra zava-baovao anay indray ianao tamin'ity anio ty Jesosy malala ny amin'ny tantarany Jabeza Jesosy misaotra Jesosy fa tena hoe velombelona tokoa ny foam-pananay ary na hery zay voakasika ny fonay satria dia tena hoe araka n'izany teny nampianarinao zany Jesosy dia tena hiteny koa zay Jesosy hoe Andriamanitra ifoana ianao Jesosy ninninona zava-mitranga eo amin'ny fiainanay naiza Jesosy nitondranao ny fiainanay na ory zay na malahelo zahay na tahinao ny fiainanay Jesosy na dia hoe mandalo sedry zay Jesosy malala na ory zay na malahelo dia tena hoe ho Andriamanitra ifoana ianao ary hiteny tahaka ny Jabeza koa zay Jesosy hoe enganie ho tahinao tokoa zay Jesosy malalo tsy ho asianay fepetra zany fanarahanay ianao zany Jesosy malala satria ianao dia tena efa mitsibana anay foana ianao efa mitatana anay foana ianao tsy mbanao tahaka ny Jakob zay Jesosy hoe tena hoe anao hivoady tahaka ny Jakob zay Jesosy satria anao efa tena manome sakafo anay foana ianao Jesosy isan'andro anao mitahy anay foana manome sakafo tanahy manome sakafo tanahy eto amin'izao fandaharan'izao isan'andro ianao dia niteninao zany Jesosy ary niteninao dia tena hoe efa fitahiana ho anay zany Jesosy malala mitahy anay mandrakariva ianao manoro lalana anay mandrakariva ianao Jesosy malala amin'ny alalan'ny teninao indrindra ny teny avitondranao mpanomponao eto isan'andro ary zany indrindra Jesosy no lalana mitarika anay amin'izany fanjakanao zany dia aokany Jesosy zay azoto mandrakariva iain'ny teninao hiantso anao mandrakariva na mivavaka ataonay ara Jesosy malaky sy vavaka misy fepetra araka n'izany napetraky ny Jakoba zany Jesosy fa tena hoe vavaka amin'ny fo feno fitiavana anao Jesosy vavaka tena hoe manandratra anao Jesosy fanomezana voninahitra ny anaranao satria anao Andriamanitra tena hoe Andriamanitra mitahy anao tsy mamela irery ny zanakao ianao Jesosy satria zay dia efa zanakao zay na ory zay na malahelo araka n'izany miainany Jabeza zany Jesosy dia efa miay anay foana ianao dia eto ihany koa dia mitondra mbavaka zay ho amin'ny firenenay Jesosy maro ny malagasy amin'izao raha fotoana izao Jesosy tena hoe mandalo fahoriana mandalo fitsapana mandalo an'izao karazana sedra maro isan-karazana izao Jesosy satria tena efa miaratsy ity izao tontolo izao ity dia mbola tsy malala mitodika aminao tsy malala makatoa anao Jesosy dia aokany ianao Jesosy tena hoe hijery manokana zany malagasy zany aokany tanam-pahasoavanao tena hoe hitantana mandrakariva ny firenena malalana io Jesosy dia mba hitady anao tokoa an'izany vahoaka malagasy zany Jesosy mba ho tsimbinao tokoa satria mahasonga Jesosy mitady anao hoe ny tanam-pahasoavanao efa mitsimbina mandrakariva ane Jesosy dia mba tena hitodika aminao zany malagasy vakivoly zany Jesosy dia aokany mitondra sy mitarika fivavahana rehetrarehetra amin'izany firenena izany Jesosy malala mba tena hoe hitory ny teninao mba tena hoe hitory ny fahasoavanao sy ny fahalehibiazanao Jesosy malala fa tsy hitory an'izany hoe resaka ara-bola sy ny fitahiana zany Jesosy fa
ianao efa mitay isan'andro ianao ary manana ambiampy manana anao isan'andro Jesosy malalaka dia mankasitraka anao izay ny amin'izany toriteny mamy izany Jesosy mankasitraka ny amin'ny mpanomponao mampitondra anao an'izany teny izany eo ampitomboanao mandrakariva ao anatiny eny ny oritra Jesosy malalo ka raha mbola tsy tonga eny amin'ny raha any lanitra ianao dia mbola hitohy eto amin'izao fandarana izao foana Jesosy ny fitorianan'izany teninao izany ho vatsim-panahinay isan'andro dia mankasitraka anao ny amin'izao sabata masinao izao Jesosy malalaka tena hoe faly ny fonay na hery izay voakasika izay Jesosy ary mbola mangetaentanao mandrakariva dia voninahitra ny ho anao rery ihany hatramin'ny taloha indrindra ao mandrak izay aleloia amen. Aleluia, mankasitraka riranao raha bavilavia tamin'ny vavaka mamy izy retinao teo dia Andriamanitra manaka pasoavana maro fitianao tombosy sy pasoavana hatrany mariza foana amin'ny asan'ny tompo misaotra ny soko maro isotsika tamin'ny toriteny misaotra ihany koa ny ranavavy sy vita amin'ny vavaka fanomboana dia misaotra betsaka ihany koa nareo izay mizara fahatsapana sy nareo izay nanao commentaire rehetrarehetra amin'ny teny vahiny na fahany vahiny nahita an'izay zavatra resantsika eto dia misaotra nareo rehetra koa izay mipartisipe teto rehetra androany izay tonga niaraka taminay teto Jesosy maro fitianareo dia mitombosa sy fahasoavana hatrany raha mbola sika amin'ny lanitra Jesosy ka tany tompo velana zomatsaritsika dia rehefa avy eo amin'ny 7 maraintsika dia efa iona ao anatin'ny fankalazana ny sabata daholo moa zany ao anatin'ny commencement kila sy famitinana toriteny izay rahana amin'ny rahalahy Jonathan avatsy Alemaina sy rahalahy Tojo avy ao Alemaina ihany koa dia aoriana izay tsika amin'ny folo sasantsika dia miditra ato anaty Zoom daholo mantanteraka ny commencement dia amin'ny rora sasany dia miditra ao anatin'ny live antsika amin'ny fotoam-bavaka sy ny toriteny sabata sameta iny tompo daholo mahereza daholo aki radio point radio124.5.com afahanao meno nojapeo aki radio misy toriteny saky adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo rano sameta iny tompo daholo mahereza